To laza raha zafiarson misy tomboko kely ny resakao ary manaitra kely ana mihitsy ny amin'ny hoe lombelona aloha no detavitsika. Raha miresaka fitantanana firenentsika malaza be zany fitenjany hoe gouverner c'est prévoir fa eo ihany koa nisy vahiniko so teto amiko teto ny resaka mihitsy hoe rehefa hoavy ny fifidiana filoham-pirenena aleo asinina fipetra takina mihitsy ny mari-pahaizana na ny diplôma izany mihaino resaka ao dia maheno an'le hoe rehefa adala midika an'izay hoe adala tsy manam-pahendrena ray fa mifaroa ihany koa hoe ilaina fahalalana mitantana firenena midika ve zany Lazara Zafiarson fa olona tokony miomana mitantana firenena olona tokony avaram-pianarana ve mitantana ny firenena zany hoe nianatra manana ny mari-pahaizana amin'ireny université ambaratonga ambony reny mihitsy fa tsy hoe nataiza fianarana nataony ary mety efa zaka ny kolotsaina malagasy ve izany ataontsika hoe fipetra afahantsika tonga amin'izany. Poutine no homologuenao, Macron no homologuenao, Joe Biden no homologuenao, olona hiresaka aminao. Reo ny nivoan'olona hiresaka aminao. Ianao T5. Dia amin'ny eritreritra tsy miangatra ve fa afaka hiresaka amin'ny Joe Biden ny ankizy manala CPE omaly, fako omaly nanomboka tamin'ny talata. Dia vandreo ilay fanontaniana. Dia amin'izay anao mahafantatra hoe ilaina ve ny mianatra sa tsy ilaina. Ary raha tsy ilaina ilay izy, dina ny ampianarana zanakitsika. Vaoka malagasy mampianatra zanaka mandany vola. Fa rehefa mifidy izy dia olona tsy nianatra ny fidiny. Izany ny fifidiana tamin'ny 2018 tsy nianatra ny telo voalohany. Esoroko rehefa tora jonary mampianana satria izy efa teo amin'ny fitondrana izay fotsiny aza mivato sisa. Fa ny telo voalohany ankoatra anazy dia olona tsy nianatra. Dia ianao mandany vola mampianatra zanaka fa rehefa mifidy ianao dia olona tsy nianatra. Ianao tompoko ny mamosavy ny zanakao dia mampirisika an'ireo zaza rehetra izay tonga saina. Fa rehefa tsy fidy olona nianatra dadanareo sy mamanareo dia aza saina mandrebireby anareo andeha any an-dakilasy. Fa ianareo zany ho baiko ilay olona tsy nianatra nefa tereny mianatra. Raha izay ny fianarana. Dikan'izay raha ka ohatra tsika commune Antananarivo renivohitra problème d'embouteillage. Dia ianao ve dia mieritreritra fa ankizy T5 no afaka ny amaha problème na embouteillage. Commune fotsiny zay maika efa firenena. Ilaina zany ilay mianatra sa tsy ilaina. Dia inona moa ny andrasana hoe mety amintsika ve izany sa tsy mety amintsika. Dia mifidiana ary ohatra ka olona tsy nianatra fa hoe bon io zany manam-bola. Fa raha tsoky tokony hoe isy fipetra mihitsy hoe olona manana baka plus an'izao na tsy fantatro le numéro 1 zay le rafitra tadiavina. Fa izy anao ametraka le rafitra tadiava aloha olon-kendry ametraka an'le rafitra. Ndray mava fotsiny Lazara Zafiarson eo amin'le etika izay hitondrany ny rassemblement des citoyens responsables mihitsy no tiako ametrahana fantahinana ilay ataontsika hoe fotom-pisainana entina mitondra firenena mihitsy. Tadidiko tsara mantsy Lazara Zafiarson tamin'ny fotoan'androny fifidianana 2014 nanana karazana hoe cercle de réflexion mihitsy nareo tamin'izany fotoana izany ary saika hivondrona an'ireo olona avaram-pianarana sy manam-pahaizana alohantsika ohatry ny ahoana ny etika ny olona tokony hitondra ny firenena satria fantatro tsara na sy mamoaka azy. Misy nge tsy mahay mamaky loi de finance koa ny limato Lazara Zafiarson satria teny ny amin'izao na ny teo aloha fa tsy rehetra miara-malala an'izany. Misy an'izany hoe satria ty mpanambola eo amin'ny distrika aleo candidat fa mahazo maroanitsika satria ty mpanakanto tsy hoe mpanakanto tsy nianatra fa tiako tenenina hoe tsy any amin'ilay asa iandry an'le olona intsony no isafidianana candidat fa hoe ahoana ny azahoana maroanisy ahoana ny azahoana ny ataontsika hoe toerana dia torak'izay ihany koa ny aty amin'ny fitantanana ny foibe ilay éducation citoyenne mihitsy no angatahako amoan'ny RCR an'izay etika na fotom-pisainanareo zay. Kalisika rafitra ihany gasikara miverina foana zany le teny hoe rafitra satria ifidy député sika sisy terme de référence ngeva nga misy description job description na hoe zao ny atao hoe asan'ny député
fa raha vao apetraka ao fotsiny hoe latsaka be ny tanàna ianao dia mila manao rapport financier ianao ohatra izy any sahiditra amina rapport financier raha ohatra tsy nianatra momba raha ohatra tsy nianatra ianao ka rehefa tsisy ny terme de référence dia mitsofoka edalodolona mpiandro mbiazaka zay ny ilana le terme de référence zay le rafitra raha ho an'ny RCR dia mipetraka zany a misy rafitsaina hitantanana firenena ary miainga amin'ny kolotsaina malagasy io a satria nanay zany dia hoe le rafim-piarahamonina aloha na cible voalohany hoe rafim-piarahamonina tahaka ny ahoana no apetraka eto Madagasikara fa tsy hoe foto-drafitrasa tahaka ny ahoana no apetraka eto. Ny olona manko raha manao politika dia programma no entiny diso tanteraka zany Gasikara. Ny programma na ny olona adala aza dia afaka manao programma hanangana orinasa na bombosy izany mandray zara-pitso dia ozy ny olona mahana programma iny fa mety tsy programma ny politika fa idéologie zany hoe foto-kevitra no entinao tahaka ny hoe socialisme tahaka ny hoe communisme zay mametraka ny hoe responsabilisme raha fiteny zany na consciencisme zay zany mitondra idéologie dia rehefa mipetraka ny idéologie zay vao manaraka ny droit zany arakaraka ny idéologie ohatra libéralisme fidinao dia miankina amin'ny idéologie ina ny lalàna rehetrarehetra ny droit dia ny droit no mametraka ny institution na le constitution zany a no mametraka ny hoe rehetra daholo ny institution mifanaraka amin'ilay droit dia le institution no mamoaka programme fa tsy hoe vo ilasaka filoham-pirenena dia ao fa izarako vary 50 kilô isam-bolana ny vahoaka malagasy nefa ny linina budgétaire mbola tsy lany akory ao anatin'ny loi de finance ny mpanao politika dia tsy manana accès akory na manana accès azy izy dia tsy manana fahefana ikitika ny loi de finance io raha tsy rehefa mitondra fanjakana zany na izalazara za personne dia tsy afaka miambo ho malala zato isan-jato ny fitsinjarana 100% ny volam-panjakana rehefa eo vao mahita an'io zany ka rehefa eo vao miadapte an'le vola amin'ny programma fa tsy hitondra programma tsy fanaraka amin'io vola io misy vola 500 eo a za efa manana programma anao building ty tonga eo vao mahita hoe tsy mahazaka anaovana building le volam-panjakana ato dia mandagny amin'le vahoaka izy noho izany a tandremo tsara fa tsy amin'ny alalan'ny programma no ahafantarana ny olona hoe mety ty olona ty na tsy mety fa idéologie zay tsy mety miova dia any ivelany ohatra hoe travailliste ianao ohatra dia misy idéologie zany entinao momba ny resaka asa zao ny fomba hitantananay ny firenena ka raha tsy eo zay idéologie zay ianao moa laza ty misy antoko lehibe anakoroa teto Gasikara diso be zany raha ohatra ka lehibe lazanao fa tsy antoko tsy misy idéologie lazanao fa lehibe be mpanaraka hoy zay ny zaka teo ka tsy dia izy komboka malagasy zay fa raha zavatra tsisy idée no arahantsika dia olona mananao foana ihany tsika fa tsy hoe hanao infrastructure za dia zay ny atao hoe manana programme na olona adala aza afaka manao programme na infrastructure ary ny infrastructure tsy mitondra développement fa tsisy be zany zay manko ny ilazako hoe hitondra an'izay hoe fanabeazana amin'ny pirenena amitsika le éducation citoyenne mantsy amin'izay le idéologie ananina ny RCS izay fa androany ary tsika diratsika le rafitra ohatry ny ahoana ary zany lay rafitra eritreretiny RCS hitantanana firenena afantarana voalohany tsika efa nyresaka kely any amin'ny lafiny tokarena sy any fa ny anaty tiako jerena ny atao hoe réalité mihitsy androany zany hoe raha io aloha ny zavatra misy ohatry ny ahoana aloha zany ny atongavana any amin'le rafitra eritreretinareo zany raha androany zany zao mena ny Lazare Zaferson sy ny rassemblement de citoyens responsable ny firenena inona no ataonareo voalohany makaiza mihitsy zany fanovana rafitra hoa dia misy étape arahana na tsika mandalo éducation intensive zany io fanabeazana olo-pirenena tena faran'izay aingana dia miova tsikelikely le toe-tsaina zay tsika vao afaka mametraka infrastructure fa raha mbola io olo-pirenena mangalatra poto io
no entena anteranao a de tsisy lana na infrastructure reny école manara-penitra reny alefanao any ambany vohitrany a nefa le ankizy aza tsy misasatanana akory miditra amle PP de ray volana ihany ameko anao a de maloty indrindrana iny tsisy dikany daholo reny olona aloha fanabeazana zany a no priorité a ao anatin'io a hoe rafitra io zany ka io fanabeazana io de efa nazavaiko tety ihany hoe miainga avy amin'ny kolotsaina tsy misy ministère de l'éducation koa eto fa tsara mariana zay ministère de l'enseignement misy eto fa ny atao hoe éducation a de transmission de la valeur culturelle amin'ny alalan'ny système éducatif zany hoe fampitana ny sotoavina ara-kolotsaina amin'ny alalan'ny fianaran'ny ankizy any an-dakilasy ka za tsy mahita hoe ampianarany an-dakilasy ny kolotsaina sakalava na ny kolotsaina be tsy misaraka sisy kolotsaina ampianarana na kely aza zany hoe tsy hitovy mihitsiny zany fampianarana isaky ny faritra aloha satria samy manana ny any avaratra tsy hitovy ny any atsimo graduena le izy ka ohatra hoe manomboka eo amin'ny primaire de hatreo amin'ny district ihany tantara tokony hofantarina de miakatra secondaire izy a de hatreo amin'ny région ihany tantara tokony hofantarina de mamafy satria misy ankizy ake tsy mivoaka ny district mandra-pahafatiny tsy ilainy avy ary tantara Madagasikara zany fa eo izy a de miaingo to histoiren'ny district de nikisaka izy a makeo amin'ny région a ao amin'ny secondaire de miakatra amin'ny lycée izy a zay izy vao mianatra histoire nationale rehefa akabaka izy vao ilaina malala ny tantara Madagasikara de composena daholo le majorité de l'histoire isaka mifaritra de am'izay fotoana zay tsika manana éducation culturelle mazava fa tsika tsy manana an'izay a hatramintsika miteny zao a de gagy ianao fa fanontaniana faran'izay tsotra ny apetraka ny olona fa tsisy mahavaly hoe fa maninona moa zany tsy maintsy asiana toka rehefa nangana trano e kolotsaina iza io diza ny tokony ampianatra an'io a fa maninona zany tsy maintsy ny vato no ampidirina aloha ny brique no ampidirina aloha fa tsy mifatsy ny vato kolotsaina iza io a iza nampianatra an'izany tany an-dakilasy tsisy nampianatra an'izany de mitsapatsapa e daholo tsika a vitesse de samihafa zany a ny kolotsaintsika de azakaky tsika raha tsy mifakazo resaka mifakazo teny tsika fa tsy mifakazo resaka mazava tsara zay raha ohatra kary ka iroso am'izany tsika tsy mbola mandany fotoana lava be ve zany andeha ataoko fotsiny hoe rafitra misy zany zao a io rafitra hitatsika eo ho tapitra ohatra zany zao ny mandany ny filo Andry Nirina Rajoelina amin'ny 2024 manomboka eo zany a tsy maintsy hiditra fifidianana aloha zany ny RCR zany de mahazo ny firenena raha ny lalam-panorenana 5 taona ihany a ka hotratra ve zany zavatra any sa rehefa tonga eo de tena miova samy lafa tonga eo raha ny RCR tonga eo de ovainay koa tonga de mangataka référendum amin'ny vahoaka malagasy a na za lany filoham-pirenena aza fa vavadiko teteza mita ny fitondrako préparena fotsiny aloha le teteza mita sa hoe za mihitsy so hiditra tetezana vaovao tsika ne mbola tsy nandalo teteza mita zany gasikara e dikany hoe teteza mita tetezana afahana miampita efa tafita vetsika ny tao amin'ny 3e république ihany ange ianatsika 4e io ny tao amin'ny 2e ihany ny ianatsika 3e nisy tetezana ve zany tao sisy tao fa mila mamorona tetezana tsika hiampitana amina république vaovao a zay tsisy ifandraisany amin'ny république eo aloha de za mihitsy no angataka vahoaka malagasy hoe ekenao ve fa anova rafitsika fa raha ity lalam-panorenana ity no arahana de voalohany a tsisy ilana andreo institution be dia be reo a inona daholo le institution rehetrarehetra ny haute cour de justice zany ve eo misy olona ray ingatra ve mikarama ihany izy rehetrarehetra nandritra n'izay 5 taona sa 4 taona fa tsy mbola nisy zavatra hitana mbola miandry avy any parlemanta indray zao mahazo mitsara ina zany ilanao an'izany zany bianco zany ve raha tena hiady amin'ny koloko